mitsangana ento ka mandehana andeha izay no manasako anao amin'ny tianantsika ny fiarahantsika nandritra n'izay herinandro izay mifantoka ao amin'ny filazantsara ny Jaona. Ry mpiara-mianatra, ry mpiara-midinika amiko, amin'ny fofeno fifaliana, feno aravona no anlorako anao indray ny fifampiarabana. Ny araba tokoa mantsy toy ny farilavavany ka tsy lany amamina. Ka ingane mba ho mamy mandrakariva izao fiarahantsika midinika ny tenin'Andriamanitra izao. Mialohan'ny idirantsika izay fampitinantsika izay, tendeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao izay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, fa mbola nomenao tombotsoa indray, afaka miara-mianatra indray, miaraka midinika ny teninao amin'ity fotoana sarobidy ity. Mamelà ny elokay ary mamindrafo aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Nandritra n'ity herinandro ity, dia niaraka nidinidinika isika ny amin'ireo famantarana na fahagagana maro samihafa izay niarahantsika tamin'ny Jesosy. Ary voalaza ny apôstôly Jaona moa dia nilaza, ary nisy famantarana maro hafa koa izay nataon'i Jesosy teo amin'ny mason'ny mpianatra, izay tsy voasoratra amin'ity boky ity, fa voasoratra izao mba hinonareo fa Jesosy no zanak'Andriamanitra, ary mba hananareo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo. Izany no zavatra misy, betsaka izany ny famantarana, fa ny rahantsika nidinika kosa dia zavatra sarobidy nomen'Andriamanitra tamintsika tamin'ity herinandro ity. Andeha hovakitsika ary iverenantsika vakina ilay filazantsara ny Jaona, toko 5 ka ny 9 izay le tantara izay baiko nomen Jesosy, ilay lehilahy izay narary nandritra ny 7 taona izay niandro teo amin'ny farihan'ny Betesda. Hoy ilay teny Jesosy amin'ny 9. Hoy Jesosy taminy, mitsangana ento ny fandrinao ka mandehana. Mitsangana ento ny fandrinao ka mandehana. Tsy nanome toky ilay lehilahy Kristy, tsy nanome toky azy nisy ny fanampin'Andriamanitra Jesosy. Azo nyity lehilahy ity nataony ny azoazo ka ho very eo any fotoana mety hasitrana azy. Fa tsy nanao an'izany ilay lehilahy, fa nino ny teny Kristy izy, ka ny fanatanterahany izany dia nazahony. Tiako ny laza aminao, fa tsy matiantoka isika manaraka ny baikon Jesosy. Rehefa miteny Jesosy manao hoe ity no lalana ka andehano, aza misalasala, aza miaotra, fa andeha arahantsika. Ry mpiaino namako, amin'ny alalany finoana toy izany dia azontsika atao ny azo ny fanasitranana ara-panahy. Noho ny ota mantsy dia tadio tsara, fa tafasaraka tamin'ny fiainan'Andriamanitra isika. Malemy tsy afa-mihetsika izao sy anao noho ny fahotana. Ka raha isika ihany dia tsy vitantsika ny miaina amin'ny fiainana masina tahaka ny tsy avy-tany lehilahy malemy nandeha niala teo akaiky ny farihan'ny Betesda. Aoka ireo olona kivy, ireo olona mitolona, aoka hitraka amin'ity ora ity, satria eo Jesosy. Tiako ny hampahery anao, fa miondrika eo amin'ireo izay novidiny tamin'ny rany ny mpamonjy. Tiako ny hampahery anao, fa miondrika mijery ny fiainanao Jesosy. Miteny aminao ampitiavana sy ampangorahana izy manao hoe, ry namako, te ho sitrana va ianao.
eny mibaiko anà, mibaiko ahy izy, mibaiko anao mba hitsangana salama sy miada lafinaritra Jesosy. Hoy izy hoe raha hiatrika tontolo andro ianao androany, mandehana amin'ny fahasalamana, mandehana amin'ny fahafinaretana. Zao anefa aza miandro ny ahatsapahanao hoe sitrana ianao vao mandeha, fa inoy ny teniny dia ho tanteraka ny fanasitranana anao. Ny anjaranao fotsiny dia zao: apetrao hiandany amin'ny Kristy ny sitraponao. Mahafinaritra zany. Ndao mba anaovana fanandramana ary namako, andeha le sitrapoko apetrako, fa andeha aho hiandany amin'ny sitrapony Kristy. Dia manana fikasana hanompo azy. Fa tadidio fa amin'ny fotoana natanteranao, amin'ny fotoana napahanao hevitra anaraka ny teniny Kristy, dia azo hery ianao. Ka na inona fanaonao ratsy, na inona fireta-po nomena hafaponao nandritry ny ela, na inona teo zavatra mety mamatotra anao, na amin'ny vatana na amin'ny fanahy, dia tiako nilaza aminao fa azon'i Kristy atao sady tena iriny indrindra ny hanafaka anao. Omeny fiainana ny fanahy zay maty ny fahadisoa. Te hanafaka anao Jesosy. Aza miapanga aminy, aza manenjika an' Jesosy, fa andeha hiantoraka io aminy. Ka raha miteny izy manao hoe mitsangana, hoento dia mandehana, dia manapa-hevitra Jesosy eo andeha aho. Zany no fanapa-kevitra tsara indrindra isariako anao androany. Vonina Jesosy andray anao. Hoy izy hoe makanisa aty amiko, zaho anome anareo fitsara. Averiko nde mandeha, fa miondrika mijery atsika izay novidiny tamin'ny rany ny mpamonjy. Ianao izany zaza. Ora hiatrika ny tontolo andro isika, dia ingany mba ho tontolo andro feno faherezana, ingany mba ho tontolo andro atsapahanao fa eo Jesosy. Fa ny anjaranao mino fa eo tokoa izy. Andriamanitra ne hombanao, misaotranao tamin'ny fiarahanao nandritra izay herinandro zay. Andriamanitra hitantana ny fiainanao, ka le fiadanany zay efa notononony dia ho tononony aminao indray amin'ity androany ity. Fiadanany tompony ho anao sy ny ankohonanao. Miaraka hivavaka indray isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, misaotranao izahay fa tena resy lahatra fa tianay ianao. Tsy mendrika izahay kanefa tsy nijery an'izany ianao, fa norakofo anao ny fahasoavanao, norakofo anao ny akanjo-pahamarinanao izahay, ary ny ranao izay nalatsaka teo amin'ny fijaliana no nanafahanao anay. Misaotra Andriamanitra. Ampio izahay ho samy manapa-kevitra, tsy angatakandro, tsy salasala, fa metraka ny adi-piainanay eo am-pelantananao. Dia mitahi ity mpiaino ity, mitahi anay tsirairay avy. Aza mafoina masaraka anay, nivavaka tonononay sy angatanay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristiany. Amen.